Takarivan'ny zoma fahaenina ny volana febroary taona 2024 manotra ny araba tokolasy tokovavy ary tonga soa atao anatin'ny fotoana izay efa noresahana sika omaly hoe andray vahiny manokana ny fandarana zoiteny amin'ity alan'ny zoma ity dia tsy iza izany fa ny mpanolotsaina ny prime ministre iray amin'ireo mpanolotsaina betsaka mantsy ny mpanolotsaina n'izany hoe prime ministre lehibe ny gouvernemanta izany fa iray amin'izy ireo no raisitsika amin'ity alina ity iresahantsika mahitsy ny tena zava-misy marina mba ahafahany vahoaka ihany koa mba manana ataontsika hoe fomba fijerina vaovao tsara ho fantatra maro samihafa makasika izany fitantanana ny firenena izany. Miarabanao Andriamatoa Odilon Andriamanjary, ianao dia mpanolotsaina ny prime ministre amin'izao fotoana izao, efa solombavam-bahoaka teo aloha ihany koa ary atao hoe manam-pahaizana makasika ny raharam-bola PCA eo anivon'ny poste finance ihany koa ianao. Miarabanao, tonga soa, saotra betsaka nanaiko vahininay atao amin'ny fandaharana zoiteny izay mampiatrano an'izao fandaharazany koa ny fahitalavitra ABC miaraka amin'ny Djominina mitsoaly izao. Misaotra betsaka anareo eto amin'ny Djomin sy ABC mandray ny tenanay amin'izao takarivo izao ary manantena fa ny ady hevitra izay ataontsika eto hitondra voka-tsoa amin'ny firenentsika. Eny ary tompoko, atao hoe tena androany antsika iresaka tena mahitsy ny hitondra ny feom-bahoaka tanteraka zany raha iresaka aminao eto amin'ity alina ity mba ahafahany vahoaka malagasy manana repère aiza ho aiza sika amin'izao fotoana izao eto amin'ity fitondrana hoe fanavaozana ity ratsivina moa ny tantara ao anatin'izay rehetra izay dia hoe rehefa tsapa ilay fabanga-toerana ilay filoham-pirenena teo aloha dia nisy ny filoham-panjakana vaovao ny colonel Randrianirina Mikael nanendry ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta Eritsalama Rajaonarivelo izy tao anatin'izay nomena 3 volana ny gouvernemanta Andriamatoa mpanolotsaina ao anatin'izay zany dia atao efa tapitra ny 3 volana ny zava-misy amin'izao fotoana izao Andriamatoa Odilon Andriamanjary dia ny tambazotra sosialy manenjika mafy ny prime ministre amin'izao fotoana izao ary mivoy fa hoe tsy maintsy isolo ny prime ministre be dia be ny anarana izay efa mandeha eny anivony izany tambazotra sosialy izany hoe asolo ny prime ministre amin'izao fotoana izao ary mafy ilay fanenjehana mahazo ilay prime ministre eny hatramin'ilay filoham-panjakana. Ahoana ny fahitanao ny zava-misy amin'izao fotoana izao? Misaotra betsaka amin'izay fanontanianao izay. Voalohany aloha dia miarahaba ny mpanaraka antsika amin'izao takarivo izao. Araka ny teneninao teo dia nandalo crise ny firenentsika tamin'ny mois d'octobre 2025. Nandalo crise ny firenentsika, nisy hetsy-bahoaka teto amin'ny firenena. Fatatsika ny antony matetika naverimberiny mpitolona teny an-kianja dia ny hoe ny jiro matetika tapaka, ny tanora tsy misy asa sy ny sisa sy ny sisa. Dia hitantsika moa ny toy ny tantara rehefa avy eo. Dia niakatra ny filoham-panjakana dia nanendry ny prime ministre. Rehefa voatendry ny prime ministre dia tsy maintsy nandray andraikitra, tsy maintsy nametraka ny atao hoe politique générale de l'État satria efa hifarana ny taona ny budget moa tsy maintsy fidininy anteny miaram-pirenena alohan'ny faran'ny taona foana. Dia napetraka izay politique générale de l'État izay dia natolotry ny prime ministre teo anivon'ny Assemblée nationale. Raha atao bango tokana zany ao anatin'ilay politique générale de l'État dia misy zavatra ivoezaka ary misy zavatra lavitrezaka. Raha raisiko aminao zao ohatra hoe ny jirama na dia tsy ho voavatanteraka ary izy androany dia ao anatin'ilay ivoezaka ary efa hitantsika fa misy fiovana na dia tsy tonga lafatra ary efa misy fiovana makasika ny délestage izay tena hoe nampimenimena ny vahoaka malagasy. Hitantsika koa misy hoe reny prime reny zao ohatra izay nomena ny fonctionnaire tamin'ny faran'ny taona teo. Reny dia marika hoe misy fahaizana mitantana satria hatramin'izay za aloha mbola tsy naheno hoe nisy an'izany nataon'ny fanjakana hatramin'izay.
ohatra roa fotsiny raisiko fa misy kosa nesa zavatra lavitrezaka izay mila hoe fotoana ao anatin'izany famana tanteraka an'le délestage satria io raha tsy mahavita barrage tsika hydraolika tsy voavaha tanteraka io satria tsika mbola miankina amin'le hoe énergie thermique amin'izao fotoana izao izany hoe zany le tiako tenenina hoe ohatra koa ny famoronana asa misy asa azo fironona amin'izao fotoana izao ary zay ny hoe famoronana an'le fond ny resahany ministry ny industrie hoe fond anampiana ny orinasa madinika sy salatsalana famoronana asa zany zay satria rehefa mamorona asa ianao dia mandohetra le olona dia participer amin'le circuit économique dia be dia be zany ny zavatra azo atao zao fa betsaka ihany koa ny zavatra tsy maintsy miandry lavitrezaka fa le hoe famelezana ny prime ministre teneninao teo amin'ny politika moa tsy maintsy misy foana ny manohana dia misy ny manohatra anao fa tsy hoe ho zato isan-jato akory dia hanohana anao fa ny zavatra tiako tenenina fotsiny angamba dia zao raha tadiditsika angamba ny tenin'ny filoham-pirenena teo alohany reny nandritry ny reny fotoanan'ny hetsi-bahoaka ireny dia hoe mikatona daholo izy ny famatsiam-bola ny mpamatsy vola banque mondiale union européenne ny FMI raha misy fiovana eto raha miala eto ngamba ataoko fahitatsika rehetra fa tsy izay ny zavatra mitranga amin'izao fotoana zany tsy hoe tongatonga ho azy zany zavatra zany tsy tongatonga ho azy zany fa misy asa ataony gouvernement misy asa ataony prime ministre ary prime ministre moa dia teknisianina izy avy any amin'ny secteur privé izy entin'izay traikefa izay anampiana ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao ary ireo tandem ireo no mahatonga azahoantsika n'izao résultat zao amin'izao fotoana izao eo indrindra ny tiako anontaniana satria amin'izao fotoana izao mandeha ny atao hoe resaka zany hoe efa tsy misy tandem matsony ony ny filohan'ny fanavaozana sy ny prime ministre amin'izao fotoana izao fa dia hoe karazana ohatrany hoe matombo ala tsy asorina ny eo dia karazana grasy hoe karazana grasy hoe atao anatin'ny telo volana tokony efa sorina io fa zay le izy fitiako anontaniana manahoana moa zany zao amin'izao fotoana izao zay hoe ataontsika hoe tandem tena hoe efficace ve amin'ilay filoha sy ilay prime ministre ny prime ministre aloha ny amaliko azy dia tsy manana ambition politique zany hoe izy zany tsy mieritreritra hoe latsaka maire na filoham-pirenena na député fa ny andraikiny dia hoe 24 mois tantana amin'ny firenena mamaha ny olana izay misy amin'izao fotoana izao ary mametraka amin'ny fototra izay atsaratsara kokoa ny toe-karenan'ny Madagasikara any Rinany ao anatin'izany le lalam-panorenana sy ny sisa ao anatin'izany ny mesure économique azy io raisiny raha mijery le tandem an'le filoha sy ny prime ministre dia mampatsiahana ny tandem ny Bill Clinton sy Al Gore tamin'ny fotoana androny ny ray président ny États-Unis ny ray vice-président ary tena nyroborobo mihitsy ny toe-karena tamin'izany fotoana izany satria le président leader misy vision izy le prime ministre manager tantana izy ireo mantsy qualité anankiroa tsy voatery hoe ho ao amin'olona anankiray nefa ilain'ireo amin'ny fitantanana dia ireo leo mifamen'ireo zany ny fampivadiana an'ireo qualité ireo no hitako hoe azahoantsika an'izao résultat zao amin'izao fotoana izao tonga dia teneniko aminao avy hatrany nisy navoaka ny standard and poor roa andro zay hoe tsy ao anatin'ny pays à risque intsony Madagasikara satria inona ny antony afaka mandoa ny detiny trosany zany ara-dalàna ny administration fonctionner ara-dalàna ny investisseur matoky zany hoe tsy pays à risque Madagasikara zava-dehibe reny satria zany standard and poor zany tena agence de notation goavana be raha zao tontolo izao jereny mpampiasa vola na ny
partenaire technique et financier antsika zany na ny mpampiasa vola amin'ny tsy miankina avy any ivelany. Zany zavatra rehetra zany matony avy any ivelany matsapan'izany dia satria hitany fa mandeha ilay zavatra. Tsy tonga lafatra fa mandeha ilay zavatra fa tsy hoe raha jerenao nge ohatra tamin'ny 93 ohatra après reny crise 91 reny hitanao hoe tena safotofoto be mihitsy ary raha jerenao tamin'ny 2009 tapaka tanteraka hoe ny famatsim-bola avy any ivelany tamin'ireny fotoana ireny. Amin'izao fotoana izao noho ny fahatokisana an'ireo tandem ireo dia tsy tapaka ilay izy amin'izao fotoana izao ka hoe on ne change pas une équipe qui gagne. Ao anatin'izay tena tiana azava ihany koa ary tia mino fa ny mpijerena tokantrano dia tena ametraka mazava hoe tao anatin'ny telo volana efa nisy ihany no tany sainao teo fa raha ohatra ve zany ka tsorina miazakazaka be mantsy ilay filoham-panjakana ara-dalàna zany raha hoe miazakazaka ilay filoham-panjakana satria teany eo amin'ilay vahoaka nazahoany an'ilay fahefana izy hoe tena miasa tena manatanteraka ny tolona izay nataontsika tena kanja fa ilay prime ministre ve tena maharaka ilay afainganam-pandeha n'ilay filoham-panjakana izay hoe tena mandeha mafy mihitsy rehefa tsisy garde de corps dia mitondra pistolet na mitondra anina mihitsy hoe izy rery mihitsy mandeha miaraka amina garde de corps anankiray mandeha helikoptera mavita ao anatin'ny ray andro ny toerana rehetra izay tratran'ireny rivodozy ireny fotsiny ohatra zany ao anatin'izay. Gamitsika tsy hanao fampitahana fa voatery ihany tsy maintsy mampitaha zany. Raha ohatra tsaroanao dia anisan'ny tena hoe matetika niverina teo amin'ilay prime ministre teo aloha dia hoe ohatrany tsy hitanay mihitsy zany prime ministre tsay izany tsy fa inona no ataony inona ny ilana an'ilay prime ministre fa omniprésent omnipotent ilay filoham-pirenena. Dia raha mijery ianao amin'izao fotoana izao miresaka rivodozy ianao teo dia tany Majunga ny filoham-pirenena dia ny prime ministre tany Tamatavy. Tsy izay ihany nefa fa raha jerenao tsara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena satria zava-dehibe mantsy ireo mpamatsy volantsika ireo satria araka ny teneninao tao amin'ny commission finance et économie atao amin'ny assemblée dia hitako tsara fa hoe fitopolo isan-jato ny tsy amin'izao ihany fa efa tamin'izany fotoana izany ny fitopolo isan-jato ny budget atsika dia ireo daholo no mamatsy anazy amin'izao tanjona misy atsika izao. Izany hoe zany raha mijery ianao fandresen-dahatra an'ireo olona ireo dia tena manampy betsaka ny filoham-pirenena ny prime ministre amin'ny traikefa izay ananany eo amin'izay sehatra izay. Ny isan'ny divan'ny vahoaka malagasy ihany koa raha hoe efa miresaka fitondrana teo aloha ihany moa ianao hoe ny fitondrana teo aloha isan'ny voakiana mafy atao anatin'izany hoe tsy manatanteraka ny tena lahara-pahamehan'ny vahoaka malagasy ao anatin'ny fanapahan-kevitra raisina na nanivon'ny filakevitra minisitra izany na nanivon'ny fanapahan-kevitra maro samihafa. Tiako anontaniana hoe ity prime ministre tsika amin'izao fotoana izao ity ve dia tena mametraka tsara mihitsy an'izay hoe lahara-pahamehana ny vahoaka malagasy izay. Ary fanontaniako hoe mahabaiko ny ministra tsirairay ao anatiny ve izy afaka mametraka toromarika mazava tsara satria raha ilaza fotsiny atsika izao misy ministera takony tsy tazana mihitsiny tsy hoe inona ny tena zavatra nataon'ilay ministra tao anatin'izay telo volana izay. Ny amaliko azy angamba dia hoe lahara-pahamehana ny zavatra tsy tokony hafangarontsika dia ilay ataon'ny izay hoe financier hoe capex sy opex. Reny ilay zavatra tsy lahara-pahamehana reny matetika tsy dépense d'investissement fa dépense zany hoe ilay dépense d'investissement zany manao zavatra ianao androany ohatra raisiko izany hoe manao sekoly ianao na manao lalana ianao dia misy fiantraikany amin'ilay économie iny zavatra ataonao iny ary misy zavatra miverina zany aty amin'ny économie. Fa raha ohatra ianao zany manao zavatra andanim-bola nefa tsy misy fiantraikany amin'ny vahoaka ohatra zao raisiko ilay téléphérique io zay hoe tsy dia tena hoe mahavaolana na amin'ny lafininna na amin'ny lafininna nefa andoavantsika vola isam-bolana reny zany no lezahana hoe tsy averina tsony ny zavatra ohatr'ireny. Ny tena olana
dia averiko indray hoe le resaka energia eto amintsika tsy azo idivirana io na mpandraharaha ianao na olona tsotra raha vao tsisy energia zany ny firenena dia sarotra aminy ny androso zay ny tsy maintsy hoe ny eritreretan'ny prime ministre sy ny gouvernemanta hoe io tsy maintsy vahana faran'izay aingana zay vahaolana hitantsika hitanao angamba hoe efa voaloha ny trosan'ny pétrolier zay zavatra goavana be zay satria ahafahanao zany hoe le vola miditra aminao dia vaka ahafahanao manao investissement ny zavatra tena olana eto koa dia ny PPN vidy ny PPN raha mijery ianao amin'izao fotoana izao raisiko aminao le 93 teo efa 50% ihany taux d'inflation tamin'izany fotoana izany mivoaka crise tsika amin'izao fotoana izao neny inflation 7%. Tsy resaka statistika fotsiny fa ny tiako tenenina hoe na le vidiny raha mbola azo ahena raha tena misy politika voafehy le vidim-piainana zay ny tiako tenenina voafehy io indrindra ny hoe ianao no sady pahay resaka raharam-bola sy ny sisa ihany fa ohatrany indray ny olona tsy mino hoe ahoana koa ranga zany tsika nefa voavoaka krizy tsika nefa vao nisy krizy dia efa bolana tio arintsika dia tahaka ny hoe milaza ianao hoe tena ohatrany tena mahafinaritra be ny toekarentsika amin'izao fotoana izao mahafinaritra amin'ny lafiny ahoana ary inona zany le minao hoe zany mahasamilaza fa le prime ministre mihitsy navita nanao mazita ao anatin'ny 4 mois zany atao anatin'ilay toekarentsika efa tena latsaka lala dia lala tsy hoe ny prime ministre rery fa amin'ny mahalehibe ny gouvernement azy ary izy tena miandraikitra manokana ny resaka ekonomia dia mitazona andraikitra goavana izy amin'izao résultat zao hoe le zavatra tiako tenenina zany dia zao voafehy le vidim-piainana misy statistika mazava any hoe zao ny taux d'inflation amin'izao fotoana zao tamin'ny vao nialan'ireny flottement ireny tsika nametraka ny flottement en 93 dia mihoatra ny 50% any taux d'inflation teto ary tena hita mihitsy zany zavatra zany tsy resaka ny hoe tany amin'ny 81 ohatra hoe nisy filaharana teto satria nisy pénurie mihitsy teto Madagasikara zany hoe ny tiako tenenina hoe raha mivoaka crise ohatran'ireny ianao tsy voatery ohatra zao ny toerana misy ny ekonomia anao fa nohony le fitsonjovana lavitra sy le fitantanana dia stable ny indicateur rehetrarehetra amin'izao fotoana izao hitanao ngamba le réserve ny banque FOIB 6 mois de réserve d'importation nefa fotoana ary tsika tsy mivoaka crise teto 4 mois sy zavatra oatra zany nohany ny zavatra fotsiny angamba hoe hitako hoe tokony ezahana mafy dia tsy haiko raha hitanao hoe déficit commercial atsika nitombo tamin'ny 2025 teo iny moa mbola mety ho resahantsika eo rehefa avy eo fa iny dia ao anatin'le zavatra maintsy jerena lavitrezaka hoe mamokatra ianao manondrana ianao izay vao misy fiatraikany any amin'ny balance commercial resaka toekareny sika zany hoe azo atao ve zany amin'izao fotoana izao ary mety ho vitany ty gouvernement ty ve ny ametraka stabilité économique zany mba hahafahan'ny firenena sady mandroso makana le fanavaozana satria zavatra tsy maintsy hiaraka izay satria raha ohatra ka hosahirana eto isika tsisy ninona fanavaozana azo atao eto tsy misy fikoanandony ninona azo atao eto satria tsika raha sahirana ao anatin'izay rehetra izay inona ny asa efa mandeha zany amin'izao fotoana izao ndra matompan'olotsaina marina tokoa zay voalazanao zay hoe raha vao tsy misy le stabilité économique dia sarotra ny azahoanao stabilité politique ka ny zavatra araka ny lazaiko teo ny ao anatin'le PGE dia mizara roa zany misy ny zavatra hoe tanterahana amin'izao fotoana izao misy le zavatra ho tanterahana apetraka le fototra zany dia iny hitantsika mivokany ao aorianany raisiko aminao fotsiny izao le resaka hoe famoronana asa nresahako taminao teo zany zavatra zany ange zavatra goavana be mihitsy zany ho ana firenena anankiray satria ny olana eto amintsika dia tsika tsy manana données mikasika ny hoe toan'ny chômage ananantsika ny toan'ny inflation fa ny toan'ny chômage tsy ananantsika exactement eto nefa amin'izao fotoana iainantsika zao zany data daholo no mandrindra ny zavatra rehetrarehetra
misy moa hoe data driven hoe décision raisinao zany de basé amina données anankiray zany hoe mbola mila ezaka zany tsika am'izay lafin'izay mba hanana tsika données satria raha mijery ianao ny fanjakana rehetrarehetra eran'izao tontolo zao de ireo indicateur anankiroa ireo matetika no anapahan'ny hevitra ary zava-dehibe loatra zany satria raha betsaka ny tsy misy asa ao amin'ilay firenena ao dia tsy mandray anjara izy zany ao amin'ilay fampandrosoana n'ilay firenena ka zay ny antony ametrahana n'ilay fond anapina an'ireo orinasa madinika salatsalan'ireo ary aparitaka ihany koa zany le izy eran'ny Madagasikara mba hoe tena mifaritra rehetra no mahazo tombontsoa amin'ilay famatsiana zany rehefa mipetraka izay fond zay ary rehefa tanora vonona tia morinasa tia nangana orinasa ka mahafeno ny fepetra dia afaka mandray anjara ary mahazo amin'ilay izy. Manahoana ny fandrindrana ny asa amin'ny ankapobeny zany amin'ny asa atao moa zany ao anatin'ny inona no azo ambara ao anatin'izay satria tena mila vokatra ny voaka malagasy amin'izao fotoana izao mila asa maika satria efa tena atao anatin'ny fotoana ela ny voaka malagasy zay nampatonga ny vahoaka zany mietsika tahaka ireny ary ao anatin'izay rehefa tonga le fiovana zany dia tena mila zavatra tena hoe asa sapitany manahoana ny fandrindrana ny coordination manahoana ihany koa fanatsarana ny atao hoe fahaiza-mitantana na ny mangarara ihany koa anatin'izay satria izany koa isany mitivy vahoaka misaotra anao amin'izay fanontaniana izay iny zany dia tsy afaka miala amin'ilay atao hoe digitalisation tsika amin'ny lafiny BDP ary mifandray amin'ilay zavatra ny teneniko teo misy données dia raha raisiko fotsiny zao ohatra aminao hoe raha mijery tsika n'ireny bourse any ivelany ireny dia isan'andro mazava foana hoe zao ny fluctuation zao ny anan'ity entreprise ity sy ny sisa zao ny mikasika an'ity ny eto amintsika moa mbola tsy tonga amin'izay sehatra zay fa hoe tokony digitalisé ohatra raisiko aminao fotsiny zao ohatra hoe fandoavana ny karaman'ny mpiasam-panjakana ny vola mivoaka ao amin'ny fanjakana sy ny vola miditra ao amin'ny fanjakana digitalisé mazava tsara ireo ary ao anatin'izany le nataon'ny prime ministre amin'le hoe fanisana indray ny fonctionnaire zany satria betsaka ny fonctionnaire fantôme eto amintsika dia manjary hoe very fotsiny vola io fitantanana amin'ny firenena tsy dia resaka sarotra be io hoe firy ny miditra aminao dia firy ny avoakanao raha ianao mamoaka kokoa no ny miditra aminao dia tsy maintsy mitrosy ianao tsika moa ny taux d'endettement antsika zao mbola 40% eo à peu près amin'ny PIB raha mihoatra amin'ny France zao efa 113 eritreretinao 113% azo ekeny zay fa nefa mbola afaka manao ezaka tsika ao amin'ilay vola mivoaka fa indrindrandrindra amin'ilay vola miditra amin'izao fotoana izao zay zavatra zay zany no tsy maintsy jerena zay azo tanterahana amin'izao fotoana izao dia vahana zay fototra azo apetraka mety hoe tsy fisy résultat androany raha itenenao fotsiny azy zany hoe hitako zany tamin'ny gazety teo ohatra hoe malnutrition any sud-est any aminay moa zany dia ny zavatra azonao atao zany dia miara-miasa amin'ny PAM ohatra sy zay vola eo ampelantanany fanjakana sy ny FAO fa zany zavatra zany mety hoe hitondra vahaolana androany fotsiny fa ny tena vahaolana lavitra ezaka dia mifanomezana asa ny formena an'ireny olona reny mena formation izy satria fa miazakazaka ny fanatotoloana sy ny concurrence eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ka raha vao tsy forme ny main d'œuvre anao dia tsy sarotra be ny ampandroso amin'ny firenena. Manahoana ilay audit na mpanantenaina isaky ministera satria io zao lasa voizina be koa amin'izao fotoana tao tsy vita akory tao tsisy audit nandeha akory asa hoe manahoana marina io ianao mpanolotsaina manoka ny prime ministre. Ny fahafantarako azy aloha mbola be dia be ny encours amin'izao fotoana izao hoe mbola eo am-panatanterahana ny audit satria goavana be raisinao koa nge ministera be dia be ny organisme rattaché any aminy donc mety mbola tsy ampy ilay telo volana fa za mino fa tsy maintsy mavoaka ny tompona indray ihany fahatonga ny fotoana. Ny sehatra marefo rehetra eto Madagasikara manahoana ny fijeren'izao gouvernement misy azy izao satria be dia be zao ny atao hoe sehatra tena hoe marefo
efa tena voasokajy tsara ve reny efa ataoko moa zany efa jerenareo akaiky ve hoe reto daholo zao ny tena sehatra marefo, reto ny vahoaka tena marefo eto Madagasikara, reto ny ohatran'izao satria io an tena fanjevo tanteraka tao aorianan'ny krizy sy ny sisa tsy fantatra tsony hoe taiza le nizaraina le vary le any reny, taiza le mena rikantone, taiza le olona naninona ary ahoana ny paikady vaovao afahana mijery an'izay sosialy bahoaka izay amin'izao fotoana izao. Raha jerenao angamba dia nomeny fitondrana toerana manokana ny tanora taoriana iny etsy-bahoaka iny. Misy ny zavatra tsy maintsy apetraka ho dia hoe izay zavatra azo atao amin'izao fotoana izao dia atao, fa mazana ny zavatra azonao atao fanampiana fotsiny. Misy an'ilay obolany sinoa hoe raha mangataka trondro aminao ny olona dia arato no nomeo azy, fa nefa koa noho n'ilay hoe les situations sarotra dia tsy maintsy manao ianao amin'izao fotoana izao. Fa ny tena vahaolana maharitra na iresaka ny vehivavy ianao, satria ny vehivavy koa mira lenta amin'izao fotoana izao efa mitazona toerana goavana be eran'izao tontolo izao, dia tsy maintsy hoe menao formation ilay olona na ampianao arabola ilay olona ahafahany mamorona asa, dia menao ny fahalalana rehetra izy eo amin'ny resaka hetra, satria tsika izao manao exonération, tsy manao exonération fiscale tsy, fa jerena koa ireny izany ho an'ny tanora, ny vehivavy, dia mamorona asa izy. Izay ny tena zava-dehibe, izay ny zava-dehibe eo amin'ny firenena anankiray. Ka raha mamaly ilay fanontanianao dia hoe reny fizarana vary sy zavatra ohatr'izany ireny, tsy maintsy ataonao ireny satria mahantra ilay vahoaka, fa ireny tsy manakana amin'ny fitadiavana ny vahaolana maharitra ho an'ireny olona ireny. Izao ny fahitan'izany ve izao gouvernement izao? Io moa arakaraka ny finiavana ihany ny zavatra rehetrarehetra. Rehefa manana finiavana ianao ka rehefa hoe anananao ny données rehetrarehetra dia alainao ny décision amahanany ny olana iny. Raisiko fotsiny izao ohatra le délestage ny resahanao teo, ny olona ne mijery, raha raisiko izany ianao hoe 7 taona ohatra, 7 taona ve dia tsy avoava délestage ianao? Raha hoe tena nataonao hoe lahara-pahamehana amin'ny fotsy miangatra amin'ny teny an'izany. Jerevy nefa amin'izao fotoana izao le gouvernement tsy ampy 3 volana akory dia efa misy vahaolana, satria misy zavatra foana azonao ahena any. Fantatra fa hoe gasoil no tena mandany vola ao amin'ny jirama ao. Izany hoe zany na manam-pahaizana ianao na tsy manam-pahaizana dia hoe ny lôjika aminao dia hoe ahoana ny ampihenana an'ity gasoil ampiasainy ity amin'izay mihena vola mivoaka avy amin'ity orinasa ity. Izay zavatra ohatrohatr'izay zany hoe jirama ny resahako, fa amin'ny sehatra rehetrarehetra mila tonga dia fatarinao hoe ity vahaolana ity na dia tsy mamahan'ilay olana avy hatrany ara efa tondra antsika makany amin'ilay famahanan'ilay olana. Verina resaka politika kely fa so adiniko ity fanontaniana ity, satria amin'izao fotoana izao misy zany atao hoe ankolafy ny olom-pirenena, mpanao politika firaisamon'olom-pirenena milaza hoe raha vao avokoa ny androm-panjakana rehetra dia andaontsika hanangana le androm-panjakana izany hoe ivelan'ny constitution zany. Fa misy indray miteny hoe ajanony ato anatin'ny telo satria izao no mety. Eto amin'izay zany tsika tiako ianao amaly ao anatin'ilay izy hoe aiza amin'izay lalan'izay mety, satria izao ny mpanao politika aloha zany rehefa hoe tsy manozongozona ny prime ministre dia miala avy any manozongozona ny prime ministre indray, dia manozongozona ny filoham-panjakana dia manozongozona ny filoham-panjakana dia raha voandray aloha ny androm-panjakana, izany hoe lasa fitadiavana tombotsoa toerana maro samihafa zany amin'izao fotoana izao. Eo amin'izay zany aza voatsara mivoaka malagasy, satria io no nazava tsara mihitsy hoe raha ohatra tsika mivoaka amin'ilay constitution ohatrany ahoana ny zavatra hitranga, raha mijanona atao anatin'ilay constitution tsika ohatrany ahoana koa mety zavatra hitranga. Raha ohatra aloha tsika ka mivoaka amin'ny constitution dia hanao transition 10 taona indray tsika, nefa mifanarahana 24 mois. Ny zavatra tokony ho fantarina dia hoe reny firenena mandroso
rehetrarehetra reny dia nandalo amin'izao sehatra misy atsika zao daholo. Raha raisiko fotsiny zao ohatra hoe tany États-Unis avaon'ireny déclaration d'indépendance reny, misy ny sahotaka, misy ny ady. Fa rehefa nametraka ry zareo ny constitution io isaky ny 4 juillet io, dia iny foana amin'izay ny constitution izay tena hoe misy séparation de pouvoir, dia milamina ilay firenena. Ohatr'izany koa ny tany en France après une révolution française, ny serment de jeu de paume atao Versailles hoe tsy maintsy manana constitution tsika. Niova ihany ilay constitution taty aoriana, fa ilay fon'an'ilay izy mitovy foana hoe mitovy daholo ny rehetra eo ambanin'ny lalàna, tsy misy fahefana hoe mihoapapana fa afaka mikontrôle anazy ny fahefana hafa. Izay zavatra izay zany mamaika atsika amin'izao, fa tsy hoe hanao transition 10 taona indray, fa hoana ny ahatongavana amin'izay tanjony izay mba tena anana constitution itsika izay ekeny rehetra ary ho ekeny taranaka faramandimby. Mampanontsaina be andre mampanolontsaina prime ministre, misy milaza hoe tsika zao mbola sy transition, tsika zao transition constitutionnelle, tsika zao inona zany hoe le filazana le zava-misy amin'izao zany tsy fantatry le vahoaka mahazava tsony hoe inona marina moa zany tsika ty inona tsika zany zao anatin'ny fanavozana tsika zao. Fa inona le transition zao sa inona zany? Tsy azo lazaina hoe transition fa fanavozana, fametrahana mifototra zany hitantanana n'ilay firenena amin'ny 10 taona 10 taona 100 taona manaraka. Ao anatin'izay tsika amin'izao fotoana izao, dia ao anatin'ny constitution tanteraka tsika amin'izao fotoana izao, ny zavatra mamaika ao dia ny hametrahana an'ilay fototra. Ny ankoatran'izay amiko dia ohatrany hoe zavatra mahasoa ny tenany fotsiny. Fa raha ohatra ka hoe tena mahasoa ny vahoaka no jerena, dia ilay niteneniko teo, ampiana formana décentralisation. Ino tapahantsika mianakavy hoe ahoana ny anaovantsika azy, ahoana ny province autonome sa région autonome, fa en tout cas ny akabeazan'ny olona amin'izao fotoana izao dia efa samy resy lahatra daholo hoe tsy maintsy manao formana décentralisation tsika ary izany no mampandroso ny firenena hafa. Ny azo antoka aloha fa tsy maintsy izy dia ny resaka hoe ny fitoeram-pirenena mety hanapahana hoe hiditra any anatina repoblika vaovao ve sika ao anatin'izay. Fa ny adihevitra mantsy izany izao aloha dia mbola le mandra-pahatongan'izay no hoe inona ny tena mety kokoa amintsika. Fa asa valianao tsara ilay izy hoe rehefa le ao mijanona anaty constitution zao mantsy sika mety vokatra izay ve io lay hoe fankatoavany vaovao ny masivoan'ny Japon vaovao vao tonga eto amintsika sy sisa ao anatin'izay rehetra izay hoe dika fankatoavana no le antony no le tsika nijanona atao anaty constitution ve mahatonga zay satria raha jerena le transition mantsy raha atao tamin'ny 2009 sy ny amin'izao zao ohatra zany tena samy hafa mihitsy satria na ny ambassadeur antsika tonga tany ivelany ary tamin'izao fotoana zany tendreny teteza mita nakaton'ny olona ny ambasady ohatr'izay zany le zava-misy. Ie, mazava ho azy fa ao anatin'izay le tsika hoe mijanona ao anatin'ny constitution dia manampy betsaka amin'izay hoe fankatoavan'ny sehatra iraisam-pirenena zay. Fa nefa tsy izay ihany no mahatonga an'io satria tsy ampy izay zavatra izay. Satria raha nijery ianao tamin'ny voalohany dia efa nisy condamnation, misy zao. Fa rehefa niresaka, misy road show natao zany, fampiresaka amin'ireny olona ireny, nazavaina ilay situation, dia io izy hitantsika rehetrarehetra io, ny PTF manohy ny financement, ny investisseur hitantsika fa efa maro no tonga ao anatin'ilay hoe nijanona ao anatin'ny constitution tsika. Fa zay tsy ampy, mino aho fa raha hoe tsy nisy leadership nanohana an'izay zavatra izay, tsy ampy izay. Manao ny fatokisan'ny raisam-pirenena an'izao fitondram-panjakana izao ny filoha moa zany sy ny prime ministre efa nitsidika kely teo ihany fa tiako alalinina kokoa manahoana amin'ilay sehatra raisam-pirenena satria mantsy amin'izao fotoana izao mizara koa ny hevitra hoe ajanony any raha zany sehatra raisam-pirenena zafa aloha ataontsika samy gasy eto dia tonga dia aloha ataontsika amin'izay mapety azy eto misy ndray miteny tsika tsy mbola afaka miala amin'izany mihitsy aloha tsika satria tsika mbola tsy mahavita tena. Za anisan'ny tena nanosika tamin'izaho tao amin'ny Assemblée nationale nijerevantsika loharanom-bola hafa satria hitako fa tsy ampy ilay avy amin'ny PTF. Raisiko ohatra fotsiny izao zay ny anisan'ny lancé tamin'ny fotoanandro ny hoe nazahoantsika an'ireny notation ireny
mba ahafahantsika manao an'ilay hoe eurobonds. Le eurobonds efa ataon'ny firenena be dia be any ivelany ihany ary tsisy olana amin'ny mpamatsy vola zany satria natahorana mantsy tamin'ny fotoana andro dia sao dia lasa ohatran'ilay financement parallèle tamin'ny fotoanan'ny président Zafy Albert dia voamaitsika ho seren'ny partenaire eto fa io eurobonds io efa manao an'io Côte d'Ivoire, Sénégal, rehetrarehetra efa manao an'io zany hoe eny amin'ny sehatra iraisam-pirenena ianao ohatra hoe mindrana vola fa kosa mila assurenao tsara amin'ny fandoavana an'ilay izy satria raha vao une fois ianao manao défaut de paiement dia sur le rouge tanteraka ny firenenao eo amin'ny mpamatsy vola rehetrarehetra fa nefa kosa zany zavatra zany mila fotoana mila dossier be dia be ny anaovana an'izany ataoko hoe raha malaky indrindra dia hoe 10 mois ohatra zay ianao zay vao mahazo an'ilay loharanom-bola zany hoe mahazo hoe 3 milliards de dollars arakarak'izay anaovanao an'ilay souscription io fa mandra-piandra an'izay dia ny solution za tsy dia resy lahatra hoe ny vahaolana dia ny PTF ihany fa le fitantanantsika koa ny tena vahaolana le gestion les finances publiques zany teny aminao fa be dia be nge ny zavatra azo éliminena jerefo tsara io administration Trump io le éliminena ny USAID aty amintsika manahirana atsika le izy fa zareo mieritreritra izy hoe tsy lara-pamehana zany aminay fa vola very fotsiny tsy misy miatraika aty amin'ny économie anay zay koa ny tenenako hoe tsika afaka mijery hoe ty azo éliminena dia miena ny dépense atsika afaka mijery koa tsika hoe ty azo ampiakarina ny assiette fiscale atsika mbola azo ampiakarina be dia be tombo ny vola miditra aty amintsika raha vao équilibré ny budget atsika eo amin'ny anina atsika dia tsy mitrosa intsony isika zay ny zava-dehibe le trosange aorinan'ny vola andoavana ny volan'ny karama fonctionnaire ny intérêt de la dette ny tena anisan'ny dépense goavana be ao amin'ny budget atsika ao anatin'izany io téléphérique mbola aloha atsika nefa zany vola zany afaka hikarakarana n'le tanora ny teneninao teo le vehivavy ny resahantsika teo zany hoe fitantanana io fa mila finiavana ny chaîne be dia be amin'izao fotoana izao misy le hoe chaîne Z, chaîne Y, chaîne be dia be misy ara YZ tsy haiko inona mitambatra mihitsy le izy dia mbola misy hoe plus sasany dia mbola misy ahoana ny fomba igérenareo an'ireny amin'izao fotoana izao indrindra zany eo anivon'izany hoe primature zany nisy fandarana manokana natao niaraka tamin'ny prime ministre nisy olon-tena ny chaîne prime ministre manome moa zany hoe manome toerana an'ilay tanora manome sehatra ho an'ilay tanora ihany koa amin'ny sehatra izay hitenenana amin'ny sehatra fandraisana andraikitra sy ny sisa fa amin'izao fotoana izao manahoana ny fomba hifehezanareo an'ireny manahoana efa misy lamina efa manomboka apetraka ve satria manahirana izy io reny moa zany zandritsika reny mbola betsaka ny zavatra hoe mbola tsy nandalovany teo amin'ny fiainana ka anjarantsika zany hoe zoky no hoe mandray ohatra hoe reny afatra nalefan'ny tanora tamin'ny an'ny reny tena marina satria tsika zoky tsisy saha nandray andraikitra dia nandray andraikitra le tanora fa zany akory tsy midika hoe marina foana ny an'ilany na hoe ny an'ilany diso foana fa zay ny ilana an'le miaino fa ny zavatra tsapako zany aloha dia hoe mila mena sehatra le tanora mila mena sehatra le tanora mila amafisina ihany koa ny fahaiza-manao amin'izay lafiny tiany le tanora hoe ho amafisina dia ny tanora no avin'ny firenena tsy afaka mandahany izay tsika fa raha ny prime ministre manokana dia miezaka foana izy roa volana zay ny arany asa taminy mandray an'ny tanora ao amin'ny lapan'ny Mahazorivo miaino ny zavatra etaetan'ireny tanora ireny ary misy mihitsy ara ny raisy ny miara-miasa aminy amin'izao tsika miresaka izao satria tsy maintsy raisina le fahazotoan'ny tanora dia raisina le traikefan'le zokiolona mino ava raha tambatritsika ireo dia hitantsika ihany ny vahaolana atao amin'ny firenena satria izay ihany angely ny tanjontsika eto tsika tsy mety mahava an'le fahantrana eto amin'ny firenena fa taona firy zay 1960 tsika no nahazo ny indépendance atsika ka ty génération ty zany nandray andraikitra isorana azy zay moa tsika angamba tsy haiko fa efa génération somary teo aloha dia isorana azy zay
Tena azo ataontsika angamba dia miaccompagner sy miankadre an'ilay tanora mba ahitantsika ny vahaolana ho an'ilay firenena. Mba ho avy tsaratsara kokoa zany ho an'ilay tanora amin'izao fotoana izao noho ny hoe ny atsika tsy fisiny ny asa, ny délestage, ny hoe ny école tsy zarizary sy ny sisa izay tsy voatanisa eto daholo, ireo zavatra ireo zany no vahantsika miaraka. Na eo ary zany ve zany ny fanozongozonana ny seza ny prime ministre, ny toeran'ny maha-prime ministre, ny filoham-panjakana amin'izao fotoana izao zay tena manenjika ihany misy koa tena manenjika mafy dia mafy ny compte fako rehetrarehetra sy ny sisa rehefa na ny filoha ary moa fa ny teny za manoka an'ity Facebook ty nareo sy ny sisa fa misy zany ny olona ao anatin'io tena ezaka ny anakirotan-tsaina fotsiny sy ny sisa fa eto ianao io tena ao anatin'ilay fitondram-panjakana mpanolontsain'ny prime ministre misy ve instabilité politika amin'izao tsika amin'ny teny izao ary so dia efa misy feofeo hoany hoe isy fanovana gouvernemanta na hiala le prime ministre na sahala amin'izany aiza ho aiza inona ny tena zava-misy marina amin'izao fotoana izao? Ny stabilité aloha dia io moa zany tanao zao ohatra hoe ao anatin'ny entreprise iray ianao rehefa tena anao évaluation de l'entreprise ianao dia maka consultant ianao hoe tena tsara zavatra olona avy any ivelany zany ny tiako tenenina hoe noho ny ianao hoe efa ao anatiny isan'andro no mahita kokoa ny zavatra hoe tokony ho atsaraina ka dia mbola miverina amin'ilay niteneniko anao teo aho hoe zany standard and poor zany no miteny hoe misy stabilité à Madagascar. Feu vert nomeko anareo bailleur de fonds, nareo investisseur raha te hampiasa volany nareo azadiny fa indrindrandrindra multinationale reny tsy tonga fatany reny fa misy évaluation PDB ataon'ireny zay vao tonga izy amina firenena anankiray. Le standard and poor anisany jerendry zareo hoe afaka mampiasa volato ve zay, azahoana itombotsoa ve zay zavatra zay. Anjarantsika indray no mifehy eto hoe milalàna eto amintsika hoe inona moa zany tika hoe gagnant-gagnant le fampiasan'le olona vola eto. Dia io zany no tenenako aminao hoe raha mijery ianao ny gouvernement américaine ohatra amin'le AGOA farany teo, raha mijery ianao ny Union européenne, raha mijery ianao ny sinoa, raha mijery ianao ny frantsay, ny olona rehetrarehetra zany dia mahatsapa hoe misy stabilité institutionnelle eto Madagasikara amin'izao fotoana izao, zay mahatonga anazy manome an'ireny feu vert ireny. Ny fantarivo ihany koa ohatrany hoe tsy dia mivoaka ny ivelany zany le prime ministre sa ve le serasera tsy ohatrany ahoana zao ny hiraka efa natao tany ivelany, inona ny efa nisongadina, inona ny vokatra efa nentina? Raha mivoaka matetika loatra indray izy dia lasa hoe misy manakihana indray hoe tsisy ataon'ilay rangahy iny raha tsy voaka fa efa nivoaka ihany izy. Fa ny fijeriko azy tena valsa mihitsy hoe tena mifandimby inona moa izy ity partenaire antsika international na privé zany na institutionnel no mandeha ao aminy ombroany ao. Dia zay zany le tiako tenenina. Misy foana le fifaneraserana ny ivelany zany fa mety tonga dia ao anatin'ilay misy ary le solitenany zareo eto no miresaka amin'ny direct tsy izy ihany fa izy sy ny filoham-pirenena mifanometanana atongavana amin'izao sehatra misy atsika amin'izao fotoana izao. Eny vahoaka malagasy izay mijery ana tokantrano angamba no mijery hoe raha zany fanazavana zany misy ve fanantenana sa manakory raha ty fa atsika mahita izy ao anatin'izay rehetra izay fa ny zavatra tiako ambara ihany koa anatin'ity fanontaniana tiako apetraka satria resahana foana ity hoe conférence na ina moa fionan-doham-pirenena ity natsangana nasiana ministère-mpanjakana mihitsy moa zany misahana an'izay nisy ny taleparitra maromaro izay efa voatendry tamin'ny filakevitry ny ministra moa zany izay vao mivoaka tamin'ny alina ao anatin'izay rehetra izay zavatra tiako anontaniana dia ny hoe manina moa ty fionan-doham-pirenena ity any ambony any mihitsy ve ny mampatonga azy ity sa hoe le fandaminana ny hoe tohatra ny mihemitremitra roa taona le aranantsika dia hoe mbola any amin'ny volavolana juin moa sa inona moa juin anono hoe zay vao tena mandeha izy ty inona marina ny tena ataontsika hoe tanjona ary inona ny jeune ho avin'le firenena dia mety tsara ve zao lalan'izao zao le fanatanterahana azy zao. Tiako marihana fotsiny angamba io ministère io vao miforona mbola ministère tsy nisy
teo aloha teo. Izany hoe fatatsika tsara amin'ny androm-panjakana ohatry ireny fa misy zavatra foana tsy maintsy apetraka ao na dia hoe ilay mpiara-miasa aminao fotsiny ary. Izay ngamba mety tsy maintsy raisitsika en compte amin'izay zavatra tenentsika izay. Fa raha hoe ilay zavatra ho tanterahana hoe inona ny tena mazava-dehibe azy. Mazana ange ny olana teto amin'ity firenena ity raha mijery ianao ny krizy na 91 zany na 2002 2009 ohatrany hoe malelu foana le filoham-pirenena dia misy tsy manaiky an'ilay résultat. Zany hoe ny zavatra tsy maintsy atao lahara-pahamehana zany dia hoe izay voka-pifidianana mivoaka eo amin'ny fampiasana ny teknôlôjia rehetrarehetra izay ilaina sy ny ao anatin'izany ny digitalisation dia mba manaiky daholo ny rehetrarehetra hoe tena safidin'ny vahoaka io ka miandry zahay ny 5 taona amin'ny fifidianana manaraka. Izany hoe raha mbola tsy mipetraka zany izay zavatra izay fa hoe nisy an'izao, nisy doublon, nisy an'izao dia tsy maintsy miainga foana ilay contestation. Na tianao na tsy tianao mety hoe tsy hampiongana anao eo ny eo ilay izy fa mandeha ny fotoana dia iny ihany no mampiongana anao hoe io raha tsy lany tamin'ny tena izy io. Zay zavatra izay zany no tena hoe priorité de priorité amin'izao tsika miteny izao hoe apetraka ny teknôlôjia rehetrarehetra mba tsy ho contesté izay olona fidiany vahoaka eo indrindrandrindra izay ho filoham-pirenena. Mazava izay. Ao anatin'izay moa tsy miandry koa ny resaka hoe ina moa ny anaran'ity ny resaka asa koa. Tsy voaresakitsika teo ny fampananana asa satria io tena ataontsika hoe olana goavana eto Madagasikara efa mba misy zavatra mandevy ao anatin'izay rehetra izay mba isiana tena hoe croissance na ataontsika hoe miakatra ilay firenena miainga amin'isa tokantrano mihitsy fa tsisy hoe tokantrano taraiky sasany lasa lavitra loatra satria efa lasa lavitra be ny elana teo amin'ilay atao hoe manana sy mitsinanana teo aloha teo ary lasa vitsy anisa ny nanangorona an'ilay arena dia ilay vahoaka malagasy taraiky daholo. Ahoana ny paikady amin'izao fotoana izao mety mbola tafaverina ve izay hoe mba mitovitovy daholo amin'izay ilay malagasy ny fari-piainana mba miakatra ny any ambany moa izany. Misaotra anao ary ny anja amin'izay fanontaniana izay. Ilay izy zany aloha mandainga izay milaza kosa hoe ao anatin'ny 2 volana na 3 volana dia ho vaovà ny olana rehetrarehetra. Misy zavatra tena mila fotoana. Fa ilay izy ilay niteneniko taminao hoe mila ihany kosa ianao zany manomboka le hoe le vahaolana ahitana vokatra aneriana kely ihany. Tsy haiko raha hitanao tamin'ity herinandro ity fa ny filohan'ny repoblika sy ny prime ministre dia misy programa ho an'ny tanora ohatrany hoe fanomezana asa ny tanora zany iarahana amin'ny raha tsy diso miaraka amin'ny pika ilay izy zany. Le zavatra ohatr'ireny zany tsy maintsy tohizany ireny satria raha ny tanora anankiray ohatra hoe mahazo financement izy raha izy fotsiny izao hoe ohatra zany izy hoe misehatra amin'ny resaka digital ohatra dia efa ahafahany mamorona entreprise dia mampiasa olona anankiefatra izy dia mandohetra tsara ireo olona ireo dia efa hitan'ny ekonomia izay raha misy arivo ohatr'izay. Zay ilay mampandroso zay ilay mampandroso ny firenena zay hoe mandray anjara ilay vahoaka ao aminy. Ny eto amintsika anie ny olana mbola betsaka loatra ny tsy mandohetra. Zany hoe rahanao zao any amin'ny France zany filohan'ny repoblika zany tena hoe ianao miasa ao anay io zay mandohetra ka raha vao misy zavatra tsy mety dia miteny zay ary samy miteny zay satria zay mandohetra. Eto amintsika zany mbola tsisy an'izay satria mbola betsaka ny tsy mandohetra mbola hoe eo ilay mpitondra na prime ministre izy na filohan'ny repoblika na ministra zay zavatra zay no mila hovahantsika. Tsy mora manao an'izany fa mila apetraka ao ilay rafitra manao an'izany zavatra zany dia minoana ianao fa petit à petit ianao dia mandeha any amin'izay ka azo atao tsara mampandroso an'ilay firenena. Fa za kosa tsy afaka hiteny hoe amin'izao fotoana izao dia voava daholo zany zavatra zany. Mety foana izay parametra mety hoe jerenao anazy fa tiako anontaniana ty fanontaniana ity hoe
satria matzao misy miteny raha ikitika gouvernement na ravana ny gouvernement na sorona le premier ministre na anala ministre ohatry ny mampimebe ozy izy sasany satria manino ianao nametraka nanendra le premier ministre nanendra le ministre rehetrarehetra reto efa nysaina tsara efa nandinika tsara ao anaty 3 volana anao dia hoe miala ny atsy na miala ny aroa ao anatin'izay zany le hevitry ny hafa zany zay le zako zay hoe mampimebe zany lasa tsy famatorana ara-politika zany lasa sy ninonino zany fa ny amin'ny lafiny anankiray indray dia hoe tapitra le 3 volana nomena ary ny mpitondra no nytena zay fa tsy nivoaka no nytena hoe 3 volana reo fa ny mpitondra no nytena hoe 3 volana nomena anareo hatreto anefana tsy hita hoe inona hoe hotoizana ve izy ity satria lasa baraingo zany le izy amin'izay fotoana izay fa ny fanontaniana petraka tsotra be ao anatin'izay dia hoe ianao ve zany mahita fa zao gouvernement mitsangana izao na tsy okitiana ary azo antoka tsy haiko izay parametra hitanao ahy ahafahanao mamaly azo antoka fa afaka mitondra antsika somary lavidavitra ataoko angamba fa amin'ny filohan'ny repoblika sy ny prime ministre no mahafantatra hoe raha mikasika ny ity ministera tsy diso fa misy évaluation amin'izao fotoana izao par rapport amin'izay zavatra no teneninao zay io koa nanana contrat daholo le ministre alohan'ny nandraisany andraikitra dia veriko angamba fa hoe le contrat fotsiny angamba no ampitahana amin'ny résultat satria le résultat ihany iny no ahafahanao mitsara tompona andraikitra anankiray ka eo indrindra no itenenako hoe raha ny prime ministre no horesahantsika dia betsaka ny résultat araka le resahako taminao teo aloha teo anjaran'ny filohan'ny repoblika no mijery hoe zao ny résultat dia mirositsika fa raha ny hevitry manokana no anontanianao dia prime ministre zany mila fotoana zany nefa ao anatin'izao fotoana azoko lazaina hoe foy de foy zao rehefa nahitantsika an'izao vokatra zao na dia tsy tonga lafatra ampitao fotsiny izy ho azy le prime ministre teo aloha zay tsy hita mihitsy dia eo dia efa afaka manapa-kevitra amin'izay fotoana izay fa everiko angamba fa miditra ao anatin'ilay atsoantsika hoe stabilité daholo zany zavatra rehetrarehetra zany ary signal alefantsika anivelany daholo eny ary tapitra ny fotoanantsika misaotra betsaka anao nitondra izay mety hoe fanazavana ny tsara ho fantatra mahakasika ny fiainam-pirenena izay raha tsy hevitsika moa ny vahiny dia mpanolontsain'ny prime ministre Heritsalama Rajaonarivelo ankehitriny Andriamatoa Odilon Ndriamanjary no anarany izy moa efa solombavambahoaka teo aloha manampahaizana momba raharaham-bola PCA ao anivon'ny postra finance ankoatra ny mampanolontsaina azy mena 2 minitra ianao tondrana hafatra ho an'ny vahoaka malagasy voalohany aloha ary ny anja dia mamerina ampisaorana anareo manome sehatra ny tenanay mba aneo hevitra amin'izao raharam-pirenena sy ny zavatra misy eto amin'ny firenena izao ny hafatra fotsiny angamba ho an'ny vahoaka malagasy dia hoe asa vadi-drano izy ity tsy vita raha tsy fanankonana tsika rehetrarehetra zany any amin'ny sehatra misy atsika tsirairay avy dia afaka mandray anjara mahatsaratsara kokoa ny firenentsika mahatsaratsara kokoa no avy ny zanantsika sy ny hoe zavintsika zay zavatra zay zany ny tena zava-dehibe ary tsika amin'ny citoyen antsika izay dia tsy tokony hisalasala mihitsy ny hoe hiteny rehefa misy zavatra tokony ho atsaraina satria raha ohatra ka hoe tovhevitra daholo tsika rehetrarehetra raha ohatra ka hoe tsy misy hoe miteny dia mety tsy tonga vokatsokoa zay ho an'ilay firenentsika kanefa zany tsy voatery eo tompona andraikitra ianao ara-politika na hoe inona fa any amin'ny sehatra misy atsika tsy rehetrarehetra any dia tokony afaka mandray anjara amin'izany tsika na tantsahantsika na mpahilalantsika na dokoterintsika na inona ny sehatra misy atsika firenentsika ity raha manana ndoantsika rehetrarehetra no hitady vaholana ho azy eny ary ankatsitrahana be dehibe sika rehetra tany atokantrano tany voaresaka nay teto daholo moa ny mahakasika ny ataontsika hoe ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny nanontaniana azy teto hoe manahoany ty fanenjehana
ny prime ministre sy ny fitondram-panjakana misy amin'izao fotoana izao ity amin'ny tambazotra tserasera dia mazava moa izany ny teny teo fa miroso foana ny asa ao anatin'ny fitondrana ny fanavaozana eto amin'ny firenena na eo azy izay rehetra izay na izany na tsy izany dia mijery akaiky foana ny zava-misy ny fitondram-panjakana ao anatin'izay asany men'ny vahoaka fahefana sy ny anompona ny vahoaka ao anatin'izay rehetra izay. Ianary saora betsaka nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany isaorana be dia be ihany koa ny teknisianina rehetra na ny teknisian'ny ABC na ny teknisian'ny Dumin izay niara-ny sala na natanteraka izao fandaharana izao. Mandrapitafa tompoklasy tompoko vavy.